Hatramin'ny taona 777 no efa nisy ny fiarah-miasa teo amin'ny FIDA nanitahirim-bola ho amin'ny fampandrosoana amin'ny fambolena tamin'ny fanjakana malagasy. Tetikasa fampandrosoana eny ambanivohitra miisa 7 no efa novatsin'ny FIDA vola, mitetina hatrany amin'ny 80 sy 400 tapitrisa dolara. Faritra 7 amin'ireo 320 misy no iasany ankehitriny eto amintsika. Ho an'ny faritra atsimo Madagasikara manokana, misy ny faritra Androy sy Anosy ary atsimo andrefana, dia vaindondra ran'ny FIDA amin'ny alalan'ny fandaran'asa DEFI sy ny Formaprod no manohy ny fahombiazana efa vitan'ireo tetikasa teo aloha amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena, ny fiompiana mba hamatianina an'ireo tantsaha amin'ny seha-piariana ataony. Ho fanamafisana hatrany ny fiarah-miasan'ny FIDA sy ny fitondrana malagasy amin'ny hanafoanana ny tsy fahampiana ara-tsakafo sy ny fahantrana amin'ny faritra Atsiminy. Anisan'ny votoatin'ny fitsidiana ifotony nataony talepatry ny FIDA misahana ny faritra Atsimo sy atsinanan'ny Afrika. Ramatoa Sara Mbago Buni sy ireo ekipa avy amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana no tarihan'ny sekretera jeneraly Rary Nomena Fanja tany amin'ny faritra Atsimo ny 12 Mars 2022 lasa teo. Nisy ny fitsidiana tao amin'ny site agroécologique ao Sapona, distrikan'Amboasary Atsimo. Ahitana toeram-pambolena midadasika 10 hektara, ivondronana fikambanana miisa 7, manao asa fambolena ara-teknika ary mampiasa ireo voly mahataty ny fiovaovan'ny toetrandro. Fiarah-miasan'ny fandaran'asa DEFI sy ny CTAS ivotoerana misahana ny fikarakarana ny masom-boly aty Atsimo ireo. Ny hainandro izay atao hoe kere aty zany azo le rivotra de nanao les plantations de site agroécologique ty de nahatonga anay namboly zao brise-vent zao de nanomboka taminany vent le brise-vent zany fa nanomboka amizao zany nisy le ranoragny ka fa kelikely zao zahay mety ho voky satria fa manomboka tsara le vokatra balahazo amizao de mino tsy manantena zahay fa amin'ny volana mai na juin de fa mihena kerenay satria fa misy zao zavatra antenanay zao miezaka zahay hanatanteraka an'izay de fagnatanterana an'izay zany ro nanomen'ny ministère anay ty REPS ty réservoir d'eau d'enterré brin de sable ty de avy amin'ty rano ty zany mba nanovanay namidy de mba nahazahoanay vola nanovanay le apport bénéficiaire zahay loha tsy okere zahay amin'ny taogno ty mandra-pahatonga le saison de récolte anay. Afaka mivelona sy miaina tsara amin'ny mahampandrara azy ankehitriny ireo tanora 80 mianadahy avy eto Sapona izay miompy osy noho ny fampiarana ireo fiofanana azo avy amin'ny fandaran'asa Formaprod. Nisy fivelara be tsy nanahaky ty taloha maro raha tsy nisy fantako agnaty izay ao fantako aby nagnome osy 10 le tsagnonosy raiky de raha fa niazoko amizay io miaraka amin'ny tioseny Formaprod ahy afaky nivelabelatsy ty lohako hoe nanao fikambanana azy avec zay raho de manao fandatsaham-bola isan-kerignandro mandatsaky 500 fara ambany 540 fara ambony de minjam-bola amizay raho afaky varotako ikolokoloko ireo bibiko ireo anovako vaksiny sy fanalagny soko de afaky varotako ivelomako hatraka amin'ity vady amandranako tsy sahiragny raha hoe misy problème misy olagna de fa tsy sahiragny raha fa mivarotsy tena ny be ny hatombo nanagny eretseretsy vinavinatsy fa raha tagnaty izay ao tsagno hipetsaha tsy nanagnako na bassin zany tsy nanagnako na tany hamboleagna tsy nanagnako niaraka amin'ny Formaprod raho managny tsagno mana bassin managny tany fa ampy ty fahalalako ny tombo ny habe lasa matianina raho amizao. Fikambanam-behivavy misy 5 sahirana ara-pivelomana teo aloha ao Maroalo Mainty faritra Androy izay notoanan'ny fandaran'asa DEFI no afaka manao velitena amin'ny fiompiana osy ary mahita tombotsoa amin'izany. Nahazo osy zahay 20 lahy eroa le vavy 20. Le nafaniteraka osy io ty namangala ay navaro ay le nizarazara ay nikarakara ay tiana ay nampianary ay sady viliana ay sakafo viliana ay doria izay satria naho tsy nisy io zahay naho tsy nisy fagnomezana boka amin'ny DEFI io tena ho nandeha zaho ny feritsesetany ho niondraka zahay naho tsy nisy io satria tena nahery vaiky tarignandroko tatoy ihainandro le tena tsy nisy raha misakafoagny zahay fa vao ty fiavia fagnampiagnana io zany io ty nampiova ty fiaigna ay kely fa amizao nahoatsy mbe mitohy io le tena miova tokoa ty fiaigna ay ka misaotra ny DEFI sy ny ministère famboleagna izay nanolotra fagnomezagna ho anay. Saka dehibe koa la efa nambarany teo hoe mba
mba afahanareo ihany koa manampy ny namatsika hafa zay mety mbola marefo mitovitovy amin'ny teo aloha fa nareo ny antenaina hitarika azy fa misy tosika omeny fanjakana miaraka amin'ny mpamatsy vola zay entina nampianatsika mba afahantsika mihoatra an'izay fiainana efa sarotra izay dia maka eto azakivy toy izy ary aparitao any amin'ny namana hafa fa faly zahay mitafatafa aminareo ary faly mahita ny ezaka ataonareo ary antenaina fa hitombo bebe kokoa zay fiarina ataonareo zay mba afahantsika manampy ny mpiarabelona. Manatanteraka ny vina apetraky ny fitondram-panjakana atrany ny ezaka fampandrosoana toy izao izay iarahana amin'ny FIDA.